is all I need. Jesus is all I need. I need no other friend. I need no other one. Jesus is all I fifaliana ho andray ny miaraka amintsika androany tonga amin'ny andro fahatelo sahady isika izay hitondran'ireo ao anatin'ny shepherdess resaka momba ny reny manokana tsy manokana ho an'ny neny ihany nefany fa ho anao ihany koa dada ho anao ihany koa ry zanaka malala isany ka i ratovo arson andry raha naivysata indray niaraka amintsika androany alohan'ny andraisan'ny fitenenana dia manasa antsika rehetra hiaraka nondrika ny lohantsika hivavaka isika. Andriamanitra tsara fo masina indrindra ny an-danitro misaotra anao satria mbola afaka nanaraka ny fandarana manokana ho an'ny neny sy dada izay omaly androany indray dia manana afatra manokana ho an'ny zaza ao amin'ny fitaizana ny zaza ianao koa manasa anao ary mba hitoetra ao anatinay ny fanahinao masina mba hahatonga anay hatsapa ny asaribidi ny fitaizana amin'izao vaninandro farany iainanay izao koa ampio ary izay ary aoka hatsapa fa tena tia ny fianakavinay ianao ary te hamonjy ny angonanay tononona sangatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy izany vavaka izany amen. raha vao miresaka hoe reny sy ny zaza isika dia ny tonga ao an-tsaina voalohany indrindra dia ny resaka fanabeazana manarak'izay dia ny fifandraisan'ny reny sy ny zaza mizara telo lehibe ny io loha hevitra reny sy ny zaza io ka no diniantsika voalohany dia ny reny manarak'izay dia ny zaza ary horesahantsika farany ny fifandraisan'ny reny sy ny zaza. Andeha raha horesahantsika ny makasika ny reny. Izy ary no atao hoe reny. Amin'ny ankapobeny ny atao hoe reny dia ireo vehivavy izay mitondra voka ary niteraka rabatana ka miasa sy miantoka ary mandray andraikitra mivatana ny zanany. Inona kosa ary ireo toetra vitsivitsy tokony ananany reny. Voalohany amin'izany dia ny fitiavana. Toetra voalohany tokony ananany reny no fitiavana. Ny fitiavana manko no hery lehibe indrindra mampirindra sy mamaha ny olana rehetra ao an-tokantrano. Noho izany ny reny tsirairay avy dia tsy maintsy manana io toetra io amin'ny mahareny azy satria izy no mikarakara sy mampirindra ny tokantrano. Izao mantsy ny voalaza ao amin'ny Kolosiana 4:1-20. Naran'i Jesosy ary aoka ho ambonin'izany rehetra izany no fitiavana fa feny fahatanterahana izany. Izany hoe ny fitiavana zany ny tokony ho toetra ny reny voalohany indrindra ary hibaiko ny reny eo amin'ny fitezana ny zanany. Fahatanterahana io araka ny voalazan'ny soratra masina. Ny toetra faharoa izay tokony ananany reny dia ny fahalemem-panahy. Toetra iray tokony ananany reny tokoa ny fahalemem-panahy. Ny fahalemem-panahy dia ilay toetra tsy mora tezitra fa malefaka mandrakariva amin'ny fomba fiteny sy amin'ny fihetsika seho ary ny atao rehetra. Ka ny reny izany dia tokony anana izany toetra izany. Takony izy amin'izao fotoana satria mirotoroto loatra ny fiainany reny. Hany ka masika tsy tohinina fa ampianarina zany tsika mba hanana an'io fahalemem-panahy io. Ahoana ary ny voalazan'ny soratra masina? Izao ny ambarany eo amin'ny Korintiana 4:1-2. Inona ary no tianareo? Ho avy aminareo mitondra tsorakazo va aho sa amin'ny fitiavana sy ny fahalemem-panahy? Angamba raha ohatra kosa ka
samy isafiditsika dia ny alemem-panahy sy ny fitiavana no tiantsika atao amin'ny fiainantsika maika fa ho an'ireo zanakitsika ireo. Noho izany ny reny zany dia tokony anana fahalemem-panahy. Inona ny toetra fahatelo izay tokony ananany reny? Ny faharetana. Mahagaga fa iray anisan'ny mampiavaka ny vehivavy amin'ny lehilahy ny fananana faharetana. Fantatra tamin'ny valim-pikarohana manko fa ny vehivavy no manam-paharetana kokoa noho ny lehilahy. Koa amin'ny mahavehivavy ny reny dia voajanahary ao anatiny io toetra io. Inona indray ny voalazan'ny soratra masina mahakasika ny faharetana. Ao amin'ny Hebreo 10:10 dia milaza toy izao: fa tokony hanana faharetana ianareo mba ahazahoanareo izay lazain'ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Azontsika tsara angamba fa tokony hanana faharetantsika izay kolokoloana ao anatintsika ao izy io ary ianarana izy io. Ny zavatra rehetra miseho eo amin'ny fiainantsika dia andraisantsika lesona ary tokony hanana faharetantsika. Izany no sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Aferiko izany izy teo. Ilaintsika reny ny manana fitiavana, manana lemem-panahy ary ny farany ny faharetana. Dia indray ara ho resahantsika ny mahakasika ny zanaka. Ny zanaka dia misy sokajiny anankitelo. Misy ny atao hoe zanaka, misy ny atao hoe ankizy ary misy ny atao hoe tanora. Andeha ho jerentsika ny mahakasika ny zanaka. Ny zaza. Izavy no antsoina hoe zaza. Raha faharitana tsotsotra ny atao hoe zaza dia ireo antsoina hoe ireo zaza latsaky ny enitaona. Ireo zaza latsaky ny enitaona ireo dia tsy olon-dehibe kely izy ireo. Eritreretintsika hoe olon-dehibe efa matotra be. Tena zaza izy ireo. Ary manarak'izay dia izy ireo dia manana ny zo sy ny filàny. Izay ny zaza. Ary ny farany olona feno ary andalam-pandrosoana ka mila fikolokoloana manokana ny zaza. Matetika mantsy eo amin'ny lafin'ny sokajin-taona aotraka hatramin'ny enitaona latsaka io dia tsy voajerentsika mihitsiny. Izy io dia ao anatin'io ny atao hoe vanim-potoana fanararoatra. Ikolokoloana betsaka eo amin'ny fiainany, anomezana fitiavana ampivelatra anazy ary anomana anazy hiditra ao amin'ny akany fibeazana izany na ilay hoe préscolaire. Mizara firy ara ny sokajin-taona ny zaza. Ao anatin'io aotraka hatramin'ny enitaona io dia mbola misy fizarany anankiroa. Dia ny voalohany amin'izany ny aotraka hatramin'ny 3 taona, izany hoe voany am-boka ka hatramin'ny izy 3 taona. Manarak'izay dia ny 3 taona ka hatramin'ny 5 taona. Inona avy ara ny toetrany? Manana toetrany koa ireo zaza ireo. Ny zaza aotraka hatramin'ny 3 taona dia mampita hafatra amin'ny alalan'ny tomany izy rehefa misy zavatra manjo azy ho an'izay mbola tsy afaka miteny. Ohatra izany hoe noana izy dia mitomany. Te-hinono izy tsy afaka miteny izy fa amin'ny alalan'ny tomany no ampitany ny hafatra tiany atao amintsika reny. Ohatra koa hoe marary izy dia mitomany. Ohatra hoe lena izy dia mitomany mila soloina. Eny fa na dia ireo efa afaka miteny ara dia indraindray tsy mavoaka teny izy fa mitomany ny ataony. Dia itsika amin'izay fotoan'izay mila mijery azy. Mila fantatritsika izany. Faharoa manarak'izay, mibitabitaka sy mitsambikimbikina izy rehefa faly ho an'izay efa afaka mandeha. Fa raha ohatra ho an'ireo mbola tsy afaka mandeha dia miditsinjotra eo izy dia kikikeo izy. Izany ny zavatra ahafantarana ny toetran'ny zaza aotraka hatramin'ny 3 taona. Fahatelo, be kitikitika ireo zaza ireo. Dia mivezivezy eran-trano izy. Izy koa tia tena na mitomany ary izy dia fantatritsika tsara hoe zay ny zaza. Ka tsika izany tsy tokony ho tezitra tsika reny, tsy tokony ho sorena tsika reny fa izay mihitsy
ny mahazaza andreo zaza ireo. Mandrapatonga ny zaza ho 3 taona dia ianao ray aman-dreny no feo ny fieritreretana, izany hoe ianao no manapa-kevitra amin'ny zavatra rehetra ataony, ianao no mifidy izay kilalao sahaza ho azy ary mahafantatra ny filana-masoa ho azy mba hamoazana ireo vavahady-tsaina 5 eo aminy, izay manampy amin'ny fivelaran'ny saina, manampy azy hifeny tenany sy hamatatra bebe kokoa ny vatany mba hahafany miaina amin'ny tontolo misy azy. Le vavahady-tsaina 5 teo dia tsy inona akory izany fa ny taovam-pandrenesana. Ny sofiny mamantatra karazana feo izy amin'io satria taona voalohan'ny zaza izany io, le aotraka hatramin'ny 3 taona indrindra fa le aotraka hatramin'ny 2 taona izy izao dia ny sofiny izany tena miasa tsara mihitsy ny mamantatra karazana feo. Feo neny ve izany, sa feo an-dada ve izany, sa feo an-zoko ve izany, sa feo borikely ve izany, dia mentsika andreny vidianantsika korintsana izy, dika andreny korintsana indreny anie hamoazana ny saina ireny, fa tsy hoe kory hoe dia kilalao ahazahoany fahafinaretana fotsiny, fa misy tanjona ireny kilalao korintsana ireny. Manarak'izay dia ny taovam-pahitana, ny maso mamantatra endrika na zavatra izay hitany izy. Ny zazakely mantsiny dia matetika ny zazakely tsy mety raisin'olon-kafa raha vao tsy reniny, dia nataon'Andriamanitra ho izay mihitsy ireny zaza ireny, hamoazana ny sainy. Manarak'izay ny taovam-pitsapana, ny hoditra, iny hoditra kely iny na iny tanany iny dia mikasikasika, mahafinaritra anazy le mikasikasika, manafosafo, manapotsipotsitra zavatra, misintona, mandritro, izany mahafinaritra ny zaza izany, anisany mampisokatra ireo vavahady-tsaina 5 ao aminy izany. Manarak'izay dia ny taovam-pitsoroana, ny lela, eo izy ny mamantatra karazana tsiro, ary fantatritsika tsara fa raha vao zavatra tsy tiany dia alohany izay, dia eo izany izy efa mahay manavaka hoe tiany tia tsy tiany. Ny farany dia ny taovam-panamboloana, ny orona izany, mamantatra ireo karazana fofona isan-karazany izy amin'izay. Raha ireo izany no tsara dia izao, misy fahombiazana eo amin'ny zaza anankiray amin'ny famoazana ny sainy. Ny tsy fahombiazana, ny olona mitranga amin'iray amin'ireo vavahady-tsaina 5 ireo dia misy fiatraikany amin'ny fahafahan'ny zaza mihetsika. Raha ohatra izany misy fahasimbana ohatra ny any amin'ny masony, na ny any amin'ny sofiny, na ny any amin'ny lelany, dia misy fiatraikany eo amin'ny fahombiazan'ny tsy fahombiazan'ny vavahady-tsaina izany. Ho jerentsika indray, ho resahantsika indray ny mahakasika ny zaza 3 ka hatramin'ny 5 taona. Manahoana ny toetran'ny zaza 3 ka hatramin'ny 5 taona? Ny zaza 3 ka hatramin'ny 5 taona dia tia manan-korotana, dia tia mandamina koa nefa izy, misetrasetra ny zaza, mihazakazaka, mitsambikimbikina, mitoraka, manipy, miakatra sy midina mitohatra, izay ny zavatra ataony. Misafidy ihany koa izay zavatra tiany, manavaka izy hoe tia tsy tiany, tiany loko ohatr'izao, efa eo izy dia efa mahay manavaka an'izany. Mitantara ny zavatra hitany izy, milaza izay mampalahelo azy izy sy izay nahafaly azy. Tia miserasera amin'ny fitaovam-panoratana ihany koa ny zaza eo, ary izay no manomana anazy hiditra any amin'ny akany fibeazana. Tia mihira dia tena tia mivavaka ihany koa ny zaza ao anatin'io sokajy taona io. Tsy mahay mandainga ny zaza. Ny sehon-javatra samihafa eo amin'ny fiainan'ny zaza dia araraotina mba hampianatra azy momba ny fiainany, avelao izy mba hanao fanandramana ka hanatsoaka lesona avy amin'izany. Io taonan'io izany dia io no atao hoe taona fanararaotra ho an'ny zaza. Avelao ny zaza hanao ny safidiny. Voalohany indrindra,
mampivelatra ny sainy zaza sy mampitombo ny fahatsapana ny tombamidiny ny famelana azy hanao safidy amin'ny lafin-javatra sasany izay ilaina fivelaran'ny fisainana amin'ny mampalalana izany. Olona afaka manao safidy no volavolaintsika fa tsy olona hiantehatra lava amin'ny fanapa-kevitry ny hafa. Aokantsika andray fanapa-kevitra eo amin'ny zavatra azon'ny zaza andraisan'ny fanapa-kevitra raha mbola zavatra tsara izany. Faharoa, aveloan'ny zaza hiatrika ny fahadisoana. Tsy misy ny tonga lafatra fa mety manao fahadisoana avokoa ny olona rehetra. Ho mora diso fanantenana momba ny fiainany zaza raha mihevitra izy fa andeha amin'ny laony avokoa izay rehetra ataony. Tsy latsaina izy, misakana azy tsy hosany fiarovana azy tafahoatra na koa ny fibedesana azy tsy hanao fahadisoana. Ny tokony hatao dia mitarika azy ahita ny fahadisoany ary mampahery azy hiezaka indray ho fanotsiana azy. Raha miana mandeha ny zaza raha mbola kely dia avelao izy hamindra rery fa tsy tantanana. Raha minjery izy dia ampio fotsiny izy hanarina ny tenany eo amin'izay nalavony azy dia ampahery azy hitsangana sy andeha indray izy. Manahoana koa sara ny fifandraisan'ny reny sy ny zaza. Andeha ho resahantsika io fifandraisan'ny reny sy ny zaza io. Mila manokana fotoana betsaka hiarahana amin'ny lalao aminy isika. Izay aloha ny voalohany indrindra. Raha te hahazo ny fitokisan'ny zaza aminao ianao. Mila tambitamby izy, safosafo, fihinana, mahazo antoka tsara fa voaharo izy. Aveloan'ny zaza hikarakara ny tenany raha mbola azo atao. Manomboka eo amin'ny taom-pahazazana faharoa io isika izao, 3 taona ka hatramin'ny 5 taona, aoka izy fetrany ihany ny fampiatana sy ny fiarovana ny zaza tafahoatra. Avelao izy ihany no ampiditra ny kirarony dia ho fantany mety sy ny tsy mety. Avelao izy ihany no ampiditra ny akanjony ohatra izany dia efa ampahafantarinao anazy hoe mivadika izany akanjo izany ka rehefa mampiditra irery izany izy dia fantany hoe tsy mety. Avelao izy ihany no handamina sy hampirina ny entana keliny, ny efitranony, ny fitaovam-pianarany, zaro hitondra sy baby ny kitampony izy. Ny fivelaran'ny vatana sy ny hetsika izay mampitombo ny fahalianany hanao zavatra, manampy amin'ny fahalalana ny tena sy ny tontolo misy azy ary manazatra ny fihetsika andavanandro dia mamolavola ny toetrany haleotena rahatr'izay. Akasitrao izy amin'izay zava-bitany izay. Zava-dehibe izany ny fananany zaza fanoloran-tena hanao zavatra anankiray mba hahatonga anazy tsy ankin-doha amin'ny hafa rehefa rahatr'izay fa vetivety izy dia aleotena. Hoy ny voalazany eo am-bolana toko 2:20, zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza fa na dia antitra azy izy dia tsy ala amin'izany. Ny fahazarana tsara no lasa toetra ao anatiny. Na misy mpanampy aza ao an-trano dia aoka tsy avela hipetrapetra-potsiny izy. Miandry ho karakaraina fa zaro mena anjara asa sahaza ny taonany ny zaza. Mila mahay maneho amin'ny zaza ilay fitiavana izay ao anatin'ny reny ny reny. Marefo sy mora malahelo tokoa mantsy ny zaza reny isany. Raha manao atsirambina ny fifandraisana, tsy misy fitiavana atao aminy isika reny. Noho izany, mba hanehoantsika reny izany fitiavana izany amin'izy ireo, dia aoka ny zaza no atao lohalarana voalohany andanitsika fotoana betsaka indrindra. Fa tsy ny finday ny zavatra hafa maro izay mahavariana antsika ka lasa atsirambina ireo sombiny aina silaky ny aintsika ireo. Ireo dia tadidio tsara fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ireo, adidina apetrak'Andriamanitra ho karakaraintsika ireo
tsy ny olo-kafa ny asaontsika hikarakara azy fa hafa mihitsy izany hoe fondreny izany. Aoka isika rehefa hiresaka amin'ny zanakitsika dia manome teny mamy azy fa tsy sanatria kitakita na trerona na fanakianana no atao amin'ireny majinika kely ireny. Averiko fa marefo ireo zaza ao anatin'io sokajy taona io. Manarak'izay dia manome teny fakasitrahana azy isaky mahavita zavatra izy amin'ny mahazahazazy mba hampahery azy izany amin'ny fahazazany hanao zavatra dia izao manome teny fakasitrahana azy isika. Manome teny fampaherezana azy. Raha mianjera izy dia ahereno izy dia miteny azy ianao hoe bravo, rehefa aveo ianao, rehefa aveo izy dia mbola andeha somatsara ary ezaka hanohy andeha hitsangana somatsara izy. Manome teny fandrisihana. Ilain'ny zaza ny fandrisihana azy. Mila safosafo izy. Averiko foana io tsy sasatra miteny an'ilay izy hoe mila safosafo izy, mila fihenina izy satria amin'ny taonany takan'io dia ilay fikasoantsika ara-batana amin'ny mihitsiny dia miteraka fifaliana sy fitiavana ao anatiny ka mampivelatra ny ara-pihetsepon'ny zaza. Mila malemy fanahy amin'ny fotoana rehetra isika rehefa miresaka amin'io zaza io. Averiko tsy olon-dehibe kely io zaza io ka hotreromintsika na ataontsika fiteny matotra be ny atao aminy fa amin'ny mahazahazazy dia mila malemy fanahy amintsika. Ny reny no manana fifandraisana be indrindra amin'ny zaza ao an-tokantrano. Ny hoe neny io no heno mibetsaka kokoa ao an-trano noho ny hoe dado na mihodina makany amin'ny dositsika na makany an-dakozia ka tsy hitany eo akaikiny eo dia lasa izy miazakazaka sady miteny hoe neny io. Noho izany dia tokony alemy fanahy amin'ny fotoana rehetra ny reny na dia amin'ny fotoana izay tena mampahatezitra indrindra azy. Tadidio fa manabe zaza isika. Fa ao anatin'izay fotoana izay kosa isika dia takiana amintsika amin'ny fanetretena fa dia miampianarina ireo zaza kely ireo hanana izany toetra malemy fanahy izany isika. Tsy midika ho fampanararam-pony zaza akory izany fa ny reny afaka miaina, reny azo resahana, reny mahay mandanjalanja ny fihetsem-pony, miteny amin'ny fotoana tokony hitenenana ary mandefitra amin'izay tokony andeferana. Izany no reny tokony hanana fifandraisana tsara eo amin'ny zaza. Izany no atao hoe reny izay kendren'Andriamanitra hitaiza ireo majinika izay napetraka hiandreketana antsika ireo. Atony izy rehefa maloka ny endriny. Izany hoe malahelohelo izy. Misy zavatra mahazo anazy anie ao matoa izy maloka ny endriny fa izy tsy voatery hoe hitsiky foana na falifaly foana fa miaina eto ambonin'ny tany tsika ny zazakely ihany koa dia mety ho maloka ny endriny indraindray. Mety hoe marary izy tsy fantatritsika izany fa ny firesantsika azy manampitamby azy tsika hoe inona ny marary anao, aiza mamay, inona ny tediavinao dia mila resahana ny zaza. Mila manam-paharetana amin'ny zavatra atao sy mitranga rehetra isika reny eo amin'ny fanabeazana ny zaza satria ny zaza dia manana ilay toetra voajanahary manokana izay mampiavaka azy. Be lalao, mitomany, vezivezy ranotrano, be sitrapo, mikikiky, averimbery-kombenombeny izany satria matetika ny reny dia kivy tezitra hoe inona foana izao kikika izao, reraka dia manampy-tsofina. Fa matoa izy reny nataon'Andriamanitra tahaka izany dia toetra voajanahary ao anatin'izany. Mila mampisokatra ny vavahady-tsaina dimy eo amin'ny fiainan'izy. Koa anjarany reny no manabe sy manoro azy izay tokony ataony. Tsy vetivety anefa izany fa mila faharetana mba ahafahana mahazokatra tsara. Ezaka mitohy isan'andro satria ny zaza dia tokony ho henoina mandrakariva, anehoana fitiavana karakaraina. Ny zaza rehefa voky fitiavana, feno fitiavana avy amin'ireny dia tadidio fa mivelatra ny fiainany manontolo. Drafitr'Andriamanitra ny mahatonga anao ho reny sy ary fantany fa ho vitanao
ny itaiza sy karakara ary anolokolo ilay fanomezana lehibe indrindra nomeny ho anao. Fanomezana ny zanake zazany irina izy ireny amin'ny mahatompona andraikitra voalohany ireny amin'ny fanabeazana ny zaza ao an-tokantrano dia tokony hanana io toetra volamena io ny reny. Ny fifandraisan'ny reny sy ny zaza ihany koa dia izao manokantsika fotoana ilalovana miaraka aminy. Mamaky boky koa miaraka aminy. Ny zaza latsaky ny taona mety mbola tsy mahay mamaky boky izy fa ny sary izay hitany ao, ny loko izay hitany ao dia mahafaly anazy zany ary manitatra ny sainy. Miady hevitra miaraka aminy. Ohatra ny hoe fa maninona kay ty kiraro ty nataonao tato fa tsy nataonao tato, dia eo izy manazava, dia avy eo ianao manazava, dia eo fa misokatra ny ady hevitra dia ireny rehetrarehetra ireny dia mampivelatra ny fisainana amampalalan'ny zaza. Fantaro izay zavatra tiany atao, hitrandrahanao sy ampidiranao izay tsara ao anatiny. Fantaro meo zavatra izy ataony, ohatra ve hoe pâte à modeler na ohatra ny hoe menao taratasy eo izy dia izy mahafantatra izay tiany ataony eo, na rovidrovitony iny na foripositrany iny na ataony baolina kely iny, dia izao fantaro izay zavatra tiany atao dia ianao no hanome fitaovana ho azy ahafahany mamoaka izay zavatra tsara indrindra ampivelatra ny fiainany. Ohatra n'ity reny mitendry gitara ity izao sy ny zanany, manokam-potoana izy ho an'ny zanany mba hiaraka hihira, mba hiaraka hifaly, mba hampianatra hihira anazy ary izy ihany koa dia mampianatra mivavaka ho an'ny zanany. Sakaiza mahatoky ho an'ny zanany ny reny ary fifaliana lehibe ho an'ny zaza izany. Ataovy naman'i Jesosy koa ny zaza. Tsy ho namantsika reny ihany fa anisan'ny mission lehibe izay apetraky ny tompo antsika ny fitezana ny zaza ahafantatra ny momba an'i Jesosy. Izao voalaza ny mpanabe anankiray Hélène White, nanoratra ny boky eo amin'ny asambarana tefinakany pejy 430 paragrafy 2 manao hoe sarobidy eo mason'i Kristy sahala amin'ny anjely manodidina seza fiandrianany ny fanahin'ny zaza kely izay mino azy. Tokony hoentina eo amin'ny Kristy izy ireo ka ho tezaina ho azy. Tokony ho tariana eo amin'ny lalan'ny fankatoavana izy ireo, tsy handefitra amin'ny atendana sy ny eboebo. Dia ny mbola kely ny zaza dia zaro afantatra ny Kristy. Sarobidy eo mason'i Kristy ny zaza tsirairay avy, sahala ny anjely manodidina ny seza fiandrianana ozy. Mahafinaritra izany teny izany tena mahafinaritra. Izao koa mbola ambaran'io mpanabe Hélène White io ihany ao amin'ilay boky asambarana tefinakany pejy 330 paragrafy 1. Lehibe indrindra ny tombam-bidy nataon'i Kristy ho an'ny zanakareo ka nanolotra ny ainy ho azy izy. Raisy ho toy ny novidin'ny ran'i Kristy izy ireo, tezao ampaharetana sy amin'ny fomba entitra ho azy izy ireo. Mahaiza mifehy amin'ny fitiavana sy amin'ny faharitam-po. Raha manao izany ianao dia ho tonga satro-boninahitra ariarianao izy ireo ary hamirapiratra ho fahazavana izao tontolo izao. Tsy izany ve moa ny etaetantsika ray aman-dreny ny hahatonga n'ireo zaza ireo ho lehibe. Kristy ary manome tombam-bidy lehibe ho an'ireo zaza ireo maika fa isika. Aza atao atsirambina ny menaky ny aina, ny silaky ny aina. Tezao ampaharetana izy, manana faharetana ary amin'ny fomba entitra ho azy ireo. Mahasoa antsika ny fananantsika ireo zaza ireo matoa napetrak'Andriamanitra ho adidy sy andraikitsika. Vitantsika io matoa Andriamanitra mametraka izany andraikitra izany amintsika. Napetrak'Andriamanitra ho tezaintsika izy dia anjarantsika ny mikolokolo sy manabe azy. Tsy vitsy izany raha tsy mitolona mbavaka andro manalina ny reny ho an'ireo sombiny aina ireo.
nankin'ny tompo ho tezaintsika ireo zazy ireo ary misy zavatra andrasany amintsika. Zao voalaza ny Mateo 5:20 hoy ny tompo taminy: tsara zany ry mpanompo, tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaky ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Tiako ho tanteraka aminao izany mba hiditra ao amin'ny fifalian'ny tompo tsika, na tanteraka ny tenin'ny tompo hoe nahatoky tamin'ny kely tsika dia ho tendreny ho mpanapaky ny be, ho mpanapaka ny be. Hoy koa ny ohabolana 4:2-9. Ny fahatahorana an Jehovah dia fiarovana mahatoky ary ny zanany ahazo fialovana. Rireny eo, matahotra an'Andriamanitra ve ianao amin'ireo fitezanan'ireo zanakao ireo? Ataonao atsirambina ve ireo? Sa hakininao amin'ny olo-kafa? Ka na koa hoe tahaka ny biby fiompy ao an-trano dia omena sakafo fotsiny fa tsy manana fitiavana ianao hikolokoloana anazy, tsy manana fotoana ianao homenao azy. Tadidio, raha ho avy any amin'ny raholanitra Jesosy Kristy, tsy anontany ny zanak'olo-kafa aminao izy, fa ireo zazy ireo no anontaniany voalohany: aiza ilay amboara tsara indrindra izay momeko anao ho tandremana? Vitanao ve ny kolokolo anazy? Tadidio tsara, tsy mora ny fitezana, fa rehefa miaraka amin'ny tompontsika, tezaina amin'ny famaizan'ny tompo izy, entina eo amin'ny Jesosy izy, apetraka eo aminy ny zavatra rehetra, omeo safidy izy, dia tadidio fa tsy ala amin'Andriamanitra izy, ary dia ho faly ianao ndray andro any hoe: ity le zaza izay nomenao vitako ny adidy izay nomenao ny andraikitra izay napetraka ao Ny tsiambaratelo dia ny fahatahorana an Jehovah ka nahazona fiarovana mahatoky, ary ny zaza ahazo fialofana azo antoka. Rehefa matahotra an'Andriamanitra tsika reny dia tahafon'ireo zazy ireo ny toetrantsika, ary dia atahotra an'Andriamanitra ihany koa izy. Rehefa manana mivelona amin'ny fitiavantsika dia tadidio ihany koa fa ireo zazy ireo miampita amin'ireo zazy ireo ny fitiavana, ary tadidio tsara fa ahazo fialofana azo antoka ireo zanakitsika ireo. Fa rehefa azo antoka ny fitezanany zaza dia afaka malina ireny hoe andeha hiditra amin'ny fifalian'ny tompony eny miaraka amin'ny vady aman-janany. Tianao ho tanteraka aminao ve izany? Irariako dia mba rehefa ho avy Jesosy eny amin'ny raholanitra dia hoy ny tompo aminao miaraka amin'ny ankonanao hoe: tsara zany ry mpanompo, tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaky ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tompo. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Ray malalo, misaotra anao izahay nampahafantaranao anay ny toetra izay tokony hanananay ireny, fa tokony hanana fitiavana izahay manoloana ny zanakay, tokony hanana fahalemem-panahy izahay manoloana ny zanakay, tokony hanana faharetana izahay manoloana ny fitezana ny zanakay. Rehefa ho avy eny amin'ny raholanitra Jesosy dia fantatray fa hitady ireo zaza ireo, ka raha natoky teo anatrehanao izahay dia ampidirinao ao amin'ilay fifaliana lehibe. Ampahirezo ny reny tsirairay avy, atanjao ny fony sy ny saina amin'izao vanim-potoana sarotra izao, indrindra ny fitezana. Tompo, meo azy ny fitiavana, ahafahana hikarakara ireo zaza ireo, hitaiza ireo zaza ireo, hanabe ireo zaza ireo araka ny sitraponao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy ny hanonana izany vavaka izany. Amen. Jesus is all I need. Jesus is all I need. I need no other friend. I need no other
soul.